information. Tsy mitomany ho filoham-pirenena i Pasteur Mailhol. Betsaka mpankahala kanefa tsy hihemotra amin'izany ny tenany. Mbola maro ihany koa izy ireo mpanao politika te hiverina eo amin'ny toerany ka anjarany vahoaka no mandinika. Ny programany no hazavainy ka anjarany tsirairay ihany koa no mandray izay mety mahasoa azy. Ny apetrako tsara za tsy hitomany ho filoham-pirenena zany tsy mety zany ho tonga eo fa rehefa tsy mety amintsika malagasy mbola te hiverina eo filoha ravalomanana amerina an'ireo fanana ny politika tamin'ny 2009 reny amintsika vahoaka mbola te hiverina koa filohan'ny rajoelina ity fitondrana amin'izao fotoana zao ty koa mbola anao zay fomba faraherin'ny ko hijanona eo koa satria mbola tsy ampy ny azo ary na filoratsiraka ary mbola mieritreritra mbo hitondra teteza mita faraparana izy na misy mpanao politika mbola tsy nahazo seza koa mbola ho avy fa raha ohatsy tsika hoe mbola manana finoana sy fanantenana fa ny mpanao politika ihany namonjy atsika za mbola meko fito amin'ny 10 taona ihany tsika miandry an'ireo fa reo ve dia tsy mbo isantenaina kosa ao anatin'ny fito amin'ny 10 taona manaraka za tsy hitomany ho filoham-pirenena zany fa ny programako fotsiny hazavaiko mety amintsika io dia zay fa raha fa tsy mety amintsika io za nge miverina any amin'ny fiangonako foany. Maro no milaza fa ho foanana avokoa ny toaka, ny zigara, ny ombiasa rehefa tonga filoham-pirenena Pasteur Mailhol. Tsy marina velively izany filazana izany fa ny hanafaka ireo olona ireo anogeja no adidina nanirahan'Andriamanitra azy. Ny zava misy mantsoa izy, mankahala mpanota isika kanefa dia tia ota. Rehefa filoham-pirenena Pasteur Mailhol dia foana ny toaka, foana ny zigara, foana ny paraky, foana ny kisoa dia hoe ny ombiasy mipiskidy hoaringana sy ny sisa tena olona tsy mba mandinika koa ny olona miteniteny zany zavatra zany raha Kristiny ny rano tety ambony tany mission nataony tety ambony tany dia zao tsy nanao foana ny toaka izy tsy nanao foana sigara izy na ny paraky na zay ombiasy piskidy tamin'ny faritra tany fa ny nanirahan'i Kristy dia hoe hamonjy ny olona rehetrarehetra ny toaka ny sigara ny paraky ny fatoran'izay mamatotra anazy amin'ny devoly na afaka ny olona mahombiasa azy hamonjy ny mpanota zany izay ny mission ny Kristy dia za raha mpianatra Kristy dia zay koa ny mission ataoko zany nanirahan'Andriamanitra anahy tsy handehana foana ny toaka sigara paraky sy ny rongono fa hanafaka ny olona mitoaka sy ny sigara sy ny rongono sy ny paraky. Eny ary conférence ataoko reny za ary miteny amin'ny olona hoe misy manontany anahy mpanao gazety hoe iza zany ny olona tsy tokony hanatrika ny conférence io dia ny valiteniko dia tsotra zay mbola tsy tahiala mitoaka sigara paraky rongono aza manatrika an'io fa ho afaka izy raha tonga dia ohatrany hoe mbola tsy mety amiko zany rapasy fa za mbola mila mirevy za nge mbola tanora dia avaliko ary le tanora hoe normal zany fa raha misorotoka koa nge ny olona 30 taona ao vao maty ka raha 20 taona ianao zany 10 taona vao maty raha raikitra mitoaka sy ny sigarany kina moa nanalana ny olona mbola tsy tahialany zany fa tsy nitoaka no foanana fa nisy toaka nge tamin'ny andron'ny Mosesy nisy toaka tamin'ny andron'ny Lota nisy toaka tamin'ny andron'ny Jesosy fa tsy mbola nisy nilaza hoe foanana ny toaka fa ny olona mpisotro toaka sy sigara no alana amin'le izy zay ny mission nandrahana anazy takizay koa ny ombiasy sy mipiskidy tsy andringana andreo na tonga nandrahana anahy fa hanafaka an'ireo olona am'ireo ka rehefa hitan'ireo olona reo fa mahery noho ny pouvoirany ampelantanany zareo ny pouvoiran'Andriamanitra dia misy betabe ny mpanana ody sy mipiskidy sy ny ombiasa niverina tamin'Andriamanitra nge tamin'ny andron'ny apôstôly reny tamin'ny andron'ny Jesosy fa tsy naringana reny olona reny takan'izay koa hoe amin'izao fotoana zao dia solution hitan'ny olona hoe rehefa jiolahy dahalo dia aringana vonoina arak'izay tratra dia zay foana zany nitoetsaintsika olombelona zany tsika mankahala ny olona mpanota fa tia ny ota zany hoe tsika zany mankahala olona mangalatra nefa tsika mangalatra. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.